raha ny eo anivony anteny miera-pirenena kosa nijerena vaovao mijanona mifandanina ny fitsipika anatiny tsy mifeny anteny miera-pirenena ihany no antom-pisiny ny fivoriana tsara-potoana tanterahana amin'izao ary araka izay efa nampanantsoa ny gouvernemanta ireo député ho amin'izany hoy ny solombavam-bahoaka na evora olodina tsy azo ekena ho izy raha misy amin'ireo mpanao politika manao kajikajy politika andrava ny birao maharitra izay efa nolanina tamin'ny alalan'ny fifidianana fanazavana raha izay hoentiny. Didim-panjakana zany a mitahaka anay ivoko tamin'ny voalohany de ny hoe ifidy mboamahakitra de tafapetraka mboamahakitra de tsara mampafantatra zany a fa ny fotom-pivorianay amin'ity ndray zany a de le didim-panjakana milaza hoe ijery ny fitsipika anatiny dia rehefa mijery ny fitsipika anatiny ohatry reny moa 700 zay ny solombavam-bahoaka ao nifikan'izay a tsy hoary avy hatrany de voadinika rehetrarehetra io satria tsy maintsy misy dinika meloha de zay a no nanaovana lay voamera manokana ka le voamera manokana io de tiako manambara fa tsy mbola manapa-kevitra io fa mamolavola hoe tataka zao zany a de entinao fivorim-be a zay vo tapaka ka ny tianambara zany de ny hoe tsy fanonganana bromaharitra zay efa voafidy ara-talàna ary ny ekeny rehetra ary ny fananany sasany no natao tao amin'ny anteny miera-pirenena fa fandiniana ny fitsipika anatiny dia efa vita moa zany le taon'ny voamera manokana efa nisy le volavola zay noeritreretina de tateriny zany eo amin'ny fivorim-bea de ny fivorim-bea no manapaka ka nininona zany a volavola efa nydinianay tao amin'ny voamera manokana de tsy maintsy mbola azo rehefa tonga amin'le mpikambana maro nisy ao a de mbola azo etikevitra zany mbola azo ahitsy zany fa mba rialana an'le hoe fotoana lany a de zay nlaina an'le voamera manokana.